Faly miarabanao ny tokatrano indray ny tenako manaraka n'izao fandarana zo sy andraikitry ny olo-pirenena izao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS. Zo ny ankizy eo amin'ny lafin'ny fanabeazana no resahantsika anio. Avy hatrany ara dia fanadihadiana anankiray mahavaky fo tena mahavaky fo tokoa no ndeha arahantsika avy hatrany mahakasika sy ahafantarantsika ny zava-misy marina eo anivon'izany fanabeazana n'ireo solofo sy dimbin'i Madagasikara izany. Izao andray enina folo, dia ty 7 taona, dia ty 10 taona, dia ty 9 taona, dia ty 10 taona. Taloha, mpamin'izay sisy mianatra aloha. Ty zao T2 dia ty T4. Ty T6 ny atany fianarana. Dia le niasa lasa izay koa T5 ny atany fianarana. Le fasahirana no anna ty tsy misy mahitsany. Dia aloha mijanona le droit ny misy 3 alina. Dia ampino le fitaovana, ampino cahier, ny akanjo ny kapa. Tsy vitako madama. Tena tsy vita. Dia pepetana be. Dia tsy hoe zaza raiky ny misy 3 alina fa isaky ny zaza izay mianatra ao. Izy enina zany zao dia mafia le misy 3 alina. Mane mampaly tokony mone reny akisa ia dia nganjaka tapo daholo dia itomboka tsy tomany tonony avy eo. Hoe ary zany mba maka izy. Dia nefa raha iteny an'izany hoe tsy manam-bola tsy nampianako reo tsy fantatro le ankizy zany. Dia ireo mijanona tsisy mianatra ireo zareo. Nefa ny fitoerana zao midizony hafa miditra mianatra. Namoa madama ny tenako an'izany. Fa tsy manam-bola nampianako amin'ilay zanaka raha anona hoanina raha ty tsy misy. Dia zavatry ny atako raha tsy nihinan-kamina. Nitako vola be ohatry ta. Amin'ny fitaovany raka vita. Rehefa mampalahelo hoe zanak'olona mihinan-kanina moa ny amin'ny manjonjona kely iny. Raika amby folo izy ny tena naterako fa 10 velo. Dimy amby folo taona, 7 amby folo. 5 amby folo dia T5 izy mijanona. Dia ty 10 amby folo dia T3 izy zao mijanona. Dia ty efa tokony hianatra fa tsisy. Dia le zokony ty koa efa tokony hianatra fa T3 dia mijanona. Mahatonga zanako tsy mianatra dia le tsy fahampian'ny volany ho an'lefa nianatra dia nijanona tena fa tsisy volana ampianarina moa le mbola tokony hianatra mazava ho azy koa nianatra aza nijanona fa tsisy volana. Dia le droit tsy takatra fa lafo. Dia ny fitaovana koa moa rehefa any amin'ny CG dia lafo. Dia ny eo amin'ny PP koa tsy takatra tsony satria firy izy dia tsy araka tsony. Dia ny table mombamomba anazy zany vita dia tsy vita. Tena malahelo mihitsy satria ny olona mianatra tafita daholo nefa ny tena tsy araka dia lasa tsy mba tafita nefa mba mitsiriritra mihitsy hoe mba misy ho tafavoaka ny zanako na dia mba anankiray ary. Zaza malagasy taratry ny fiarahamonina sy ho avy ny firenena ireto nametrahanay ny fanontaniana ireto. Iza ny anarany? Mbola te hianatra? Mbola te hianatra. Dry firy taona dry? 10 taona. 10 taona? Iza ny anarany? Finaritra. Mbola te hianatra ve finaritra? Tompoko. Iza ny anarany? Vonjy. Dia firy moa vonjy ny miala fianarana? T4. T4? Dia mbola te hianatra ve? Tsy te hianatra intsony. Fa inona ny antony? Kamo? Tsy haiko. Fa ahoana? Manampinampy amin'ny eto. Te hianatra ianao sa tsy te hianatra? Te hianatra. Dia rehefa mianatra dia inona no atao rehefa lehibe?
Tiana kitapo otrany ankizy dia te hanana kahie ve? Zany? Dia rehefa manana kahie dia ahoana? Firy taona ianao? 12 Dia isa ny anarana? Finoana. Dia te firy nijanona nianatra? Lefem. Mbola te hianatra ve tamin'ilay nijanona nianatra nefa ny tonga dia najanona mama Mbola ohatra? te hianatra to. Dia inona no mahatonga ny finoana tena mbola te hianatra? Satria zoan'ny ankizy mianatra. Dia manana faniriana ve finoana rehefa lehibe? Inona faniriana finoana? Mianatra. Firy taona ela dada? Tompoko 13 taona. Akatelo mafimafy. Za tompoko 13 taona. Dia firy ama ela teo moa sisy neninareo? 7 ano. Dia niakatra firy ama nisondrotra kilasy? Dia hiditra firy ama ela zaza zao? Hiditra 6 ano to. Dia manana faniriana mba tiana atao ve ianao rehefa lehibe? Ento. Inona ny asa tiana atao rehefa lehibe? Ny asa tiako atao tompoko dia hanao dokotera. Matahotra ve ianao zany hoe tsy mianatra zany? Raha hoe tsy mahita voly mama dia matahotra ve ianao hoe tsy hianatra amin'ity taona ity? Fa maninona ianao matahotra? Matahotra tsy hianatra tompoko. Satria tsy eo dadanay. Dia tsy ahita voly mamanay ampidirana hianatra anao. Mampatahotra sy mampiaya ny hoavin'ny firenentsika raha tranga toereny no jerena ka mila fijerevana vahaolana aingana mba isian'ny fitoviana eo amin'ny lafin'ny fanabeazana izany hoe sekoly ho an'ny zaza malagasy rehetra. Ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nakatoavin'ny Madagasikara momba ny zon'ny ankizy na ny fizozaza ao amin'ny andalana 2020 ary ihany koa ny andininy 2020 ao amin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona dia samy milaza fa zon'ny ankizy ny mianatra fa ihany koa tsy maintsy andalovana ary tokony ho maimaim-poana farafaratsiny ny fanabeazana fototra. Raha izay ary ny nambarany lalàna dia mampalahelo nefa ny taratra misy satria mbola maro ny zaza malagasy tsy miditra an-tsekoly. Mbola betsaka ny zaza malagasy ao anatin'ny abadona tanteraka ary ny fisian'ny zaza anankiray bado zany ao anaty fiarahamonina dia misintona ny fiarahamonina malagasy hijanona mandrakariva ao anaty fahantrana ary tsy tombontsoa mihitsy ho an'ny firenena anankiray ny fananana zaza ao anatin'ny abadona izany. Izany hoe ilaina ny zaza manana fahalalana, ilaina ny zaza mianatra mandia fianarana. Ny andin-dalàna ny andininy voalohany ao amin'ny lalàna laharana fa 4 tsipika aotraotra 4 mahakasika ny ankizy sy ny fanabeazana dia milaza ihany koa hoe tsy maintsy mianatra ny ankizy na ny zaza rehefa feno 1 taona. Nankatoavina sy natao an'izy ary namolavolana an'izany lalàna izany mba ho tombontsoa an'izy nametrahana ireny lalàna maro sy ireny fifanarahana maro iraisam-pirenena ny eken'ny firenentsika ireny. Anjarantsika isam-batan'olona no mieritreritra sy mandinika izany. Maro ny ankizy beazina eny amin'ny sekolim-panjakana fanabeazana fototra eny. Misy saram-pianarana isandreny ny alohan'ireo ray aman-dreny mba ho fampandehanana ny sekoly. Ao anatin'ny taona anankiray zany ny ankizy beazina eo dia ho amin'ny 300 mahery eo ohatr'izay foana isa-taona. Ny anay zany misy droit aloha ho an'ny cotisation andray aman-dreny zany izay ny filazana azy, cotisation andray aman-dreny. Ny cotisation alohan'ny ray aman-dreny io hividanana ny fitaovana ho ampiasain'ny mpampianatra, misy na mandeha any ary ny fanjakana manome fa indraindray misy alefa aloha le fitaovana ilaina aloha dia fitaovana kely fotsiny sisa no etoa andray aman-dreny ankoatran'le fitaovana aloha fanjakana. Matsapy izay fa sahirana le ray aman-dreny
dia maka bahana be zay eo amin'ny fandoavana an'ilay vola any amin'ny lotiva. Misy volana maromaro vao vakansa ny andro a dia efa hifanarahana amin'ny ray aman-dreny hoe oviana no sokafantsika ny compte any amin'ny lotiva. Ohatranay teo zany zao mois d'août ny vacances amin'ny mpianatra dia fin septembre zany dia efa nisokafanay ny compte tany amin'ny lotiva. Dia afaka mandotsy kelikely an'izay izy. Ny any amin'ny lotiva zany afaka manao hoe afaka mandoa izy ohatra hoe 5,000 zao dia ohatra hoe amin'ny heriny izy afaka lohatsy kelikely any amin'ny lotiva fa tsy aty amin'ny sekoly no aloha le droit. Ny manarak'izay ny fonctionnement tale fampandehanana rehetra ao amin'ny sekoly dia ny tena zava-dehibe zany amin'le fandoavany ray aman-dreny ny cotisation eo amin'le karaman'ny mpampianatra firamina satria mbola tsy ampy zany ny mpampianatra eto aminay dia tsy maintsy maka firamina izahay. Misy fiatraikany eo amin'ny ankizy sy eo amin'ny fianarana izay ataon'izy ireo ny fahasahiranana sy ny fahantrano ray aman-dreniny. Ny sokajin'ankizy zay beazina eto amin'ny sekoly zany dia saika ireo ray aman-dreny tsy afaka mampiana-janaka eny amin'ny école privé le mandoa écolage isam-bolana satria sahirana le ray aman-dreny. Ny karaman'ny fiveloman'ny ray aman-dreny mpianatra ao aminay dia saika mpitona fasika, pick-up bado, mpitona briky. Zay no fiveloman'ny ray aman-dreny ety aminay. Eo amin'ny mahasahirana le ray aman-dreny dia toy izay koa le zaza. Na ny fitaovana ampiasainy ao am-pianarana ary dia tsy ampy. Misy ny zaza anankiray mampiasa cahier 100 page anankiray dia matera maromaro ny ao anatiny. Dia toy izay foana zany miaina amin'ny mpampianatra dia miaina amin'ny zava-misy le mpampianatra manitsy an'le zaza manao fandaminana ny cahier an'le zaza. Tsy ampy fitaovana indraindray ary raha manana stylo anankiray izy dia iny no ifandimbiasan'ny ankizy sasany hoe tsy manana stylo ianona dia lasa manoratra aloha izy mamita ny devoirany izy dia omeny an'le anankiray indray aloha ny anankiray. Misy zaza prêt-à-po ray klasy dia stylo anankiray no hitambarana izy anankiroa. Eo amin'ny ara-tsakafo dia tena hita mihitsy hoe sahirana le zaza satria nahatsapa zaza izay mpampianatra fa matetika rehefa tonga amin'ny période de soudure dia betsaka le zaza ao aminay ao no malemilemy mitaraina marary kibo. Izahay mpampianatra no mamoaka vola paosy hividanana sakafo anazy rehefa mitaraina marary kibo sy rehefa miteny izy hoe tsy ny sakafo izay maraina. Mba hisorohana an'le hoe mba ho voatazonao am-pianarana ihany izy manatrika an'le koro amin'le fianarana. Noho n'le tsy fahafahan'le ray aman-dreny mandoa an'le cotisation firamina dia ajanona. Misy karazana ankizy eto mianatra herintaona, tsy mianatra herintaona, mianatra herintaona, mielanelana herintaona zany le fianaran'le zaza. Dia eo amin'izay le fahataran'le fianaran'le zaza mitombo taona isa-taona ohatran'izay. 7 isanjato ny zaza malagasy no tena mbola miaina tanteraka ao anatin'ny fahantrana. Ka arak'izany fahantrana izany dia zaza iray ao anatin'ny zaza 3 no mianatra sy mandia an'izany hoe sekoly fanabeazana fototra izany. Tena ambany dia ambany zany salanisa izany ary mahamenatra izany raha ohatra ka jerena hoe efa 30 taona zao efa ananiky ny 30 taona ny nakatoavan'ny Madagasikara sy nanaovana sonia fa hoe anao zay azony atao rehetra ny firenena malagasy mba hanajana ny zony ankizy sy ampiroboroboana zany hoe fanabeazana sy ananan'ny zaza malagasy rehetra fanabeazana izany. Ary noho izany fantrana zany ihany koa dia tsy mahagaga zany salanisa ambany dia ambany zany manoloana ny ankizy miditra an-tsekoly satria lasa tsy lara-pamehana ho an'ny ray aman-dreny sahirana, ho an'ny ray aman-dreny mahantra ny ampianatra ny zanany satria
mety tsy ho azontsika sary an-tsaina fa tena mitrongo mihitsy ny akamarony amin'izao fotoana izao vao mahita an'izany hoe ariary zato zany ary na sakafo zay lazaina fa hoe antom-pivelomana izany ary maro ny tsy mahita izany fa mandro fotsy ka aiza no ahitana sara mpianarana, aiza no ahitana sara mpisoratana anarana, aiza no ahitana kojakoja ara-pianarana sy ny fitaovana hoentina any an-tsekoly, tsy azo anomezantsiny azy zany no ny fahantrany fa manana andraikitra kosa ny fanjakana izay nametraka ireny lalàna ireny mba hanaraka sy anao zay tena azo atao mihitsiny mba tena hitombony zany salanisa izany satria ho avin'ny Madagasikara ary tsy azo atao kilabao ny lafo ny fanabeazana. Dradradradraina mandrakariva izany hoe firenena mandroso sy hoe androso ny firenetsika Madagasikara. Raha tsy miova mihitsy ny resaka fitantanana eo amin'ny fanabeazana na ny teti-bola atokana amin'izany fanabeazana izany satria raha amin'izao fotoana izao anie dia 80 isan-jato ny teti-bola atokany fanjakana ho an'ny fanabeazana izany manerana ny Madagasikara izay tsy mifanaraka akory amin'ny fenitra takiny iraisam-pirenena zany 80 isan-jato zany fa teti-bola tena kely de kely zany tsy mavita na inona akory zany nefa zava-dehibe ny fanabeazana. Manarak'izay ihany koa dia misy lesoka be ny eo amin'ny hoe 20 isan-jato ihany ny mpampianatra no mpiasa mpanjakana. Izany no mahatonga an'le saram-pianarana tsy maintsy misy eny anivon'ny sekoly fanabeazana fototra satria tsy maintsy manan-karama ireo hoe mpampianatra firamina. Mila jerevana daholo izany atsipirian-javatra rehetrarehetra izany. Eto ampamaranana ny fandaharana dia ny zaza na ny ankizy dia antsoina hoe vondron'olona marefo. Mila olona tsara sitrapo izy ireo hiaro ny zony ary noho ny toe-batany sy noho ny toe-tsainy ary ny fiakinany amin'ny hafa dia tena adidy andraikitra fanjakana ny mijery akaiky ny mahakasika an'izany hoe zon'ny ankizy na zon'ny zaza izany. Raha te hanana firenena mamirapiratra isika satria taninketsan'i Madagasikara ireo maro be tsy miditra an-tsekoly ireo, taninketsa sy ho avin'ny Madagasikara ireo tsy mahafantatra akory hoe inona ny zoany ahoana no atratrarany ananany an'izany faniriana izany raha iverina kely any fanadihadiana nataontsika maro tamin'ireo ankizy nanontanianay tsy mahalala akory hoe inona ny faniriana rehefa ho lehibe izy fa lasa velombelom-poana miainaina fahatany mirenireny izany no lasa zon'ny zaza malagasy. Ety ampamaranana dia tsara jerevana ny eo amin'ny lafin'ny fanabeazana ary ny zon'ny ankizy fijerena manokana ny zon'ny ankizy fieverana ny zon'ny zaza dia tena fitiava tanindrazana tokoa. Raha tiantsika ny firenetsika dia tokony lara-pahamehana amintsika tsirairay avy na olom-pirenena na tompona ndraiky mpanjakana na manahoana toerana misy anao eo amin'ny fiarahamonina tokony ho jerevana ny toerana misy ny ankizy eo amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenetsika. Izay indray ny fotoanantsika androany dia mametraka ny veloma mandra-pioana aminao indray amin'ny heriny toy izao indray dia loha hevitra hafa tsy mivoana mandrakariva ao anatin'ny zo sy andraikitry ny olom-pirenena ny hoentina amintsika. Mametraka ny veloma mandra-pioana raha tompoko.